vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny tsy mba asa Nanisik ampunya palai aminiran tonga soa atao anatin'ny fandarana vahaony oloko indray isika rehetra izay manaraka ny zao fahita lavitra mamitsika zao a manaraka ihany koa amin'ny onjam-peo efa tombotra dia tombotra ilay fotoanatsika ny amin'ity sabotsy fa 5 ny volana martsa ity ao anatin'ilay délivrance lehibe mikasika ny fanahy fahafatesana ny fanahy fahafatesana dia efa niresadresantsika teto tamin'ny fandarantsika farany a fa manimba zavatra izy io a mamodika zavatra ary misy amintsika tena matsapa mihitsy arabaky teny ty resako ty hoe maty ny machine maty ny télé maty hatramin'ny jiro ampoule ao an-trano maty ny ordi maty ny fiarakodia maty ny moto maty ny bisikileta zany hoe misy zavatra maromaro tratran'izay fahafatesan'izay fa amin'ny endrika sasany le izy dia miseho amin'ny endrika fitotonganana be araky ny fandarana farany zay nresaka taminao tamin'ny karazana tantarany solompanjaka hoe solompanjaka avy any amin'ny faratampony any amin'ny toerana farany ambony ny totongana ary amin'ny farany ambany ary ny mampalahelo dia ity tsy nitaranako solony nandimby azy teo amin'ny sezam-boninahitra teo amin'ny seza fiandrianana fa le mpanampy ny tao an-trano tao amin'ny lapa antsoina hoe davida tena rava tanteraka potika tanteraka mihitsy ny fiainan'ny saoly avy any amin'ny farany ambony ny menjera ary amin'ny farany ambany zany ny asan'ny fanahy fahafatesana io misy amintsika ny ko matsapa fa ny zavatra ataonao dia mandeha amin'ny voalohany miroborobo amin'ny voalohany fa rehefa ela andianana dia gaga ianao fa matomomboka io zavatra ataonao io tsy tonga hatrany amin'ny farany misy olona be deaibe nanangana trano fa hatramin'ny androany tsy mbola vita io trano io nanaovana lanonana be sy fety be tamin'le nanangana le trano voalohany nanangana ny fototra tena hoe faly ny fiarahamonina faly ny namana sy ny fianakaviany fa hatramin'ny androany nitsatoka eo le trano ary atahorana horava sy hopotika mihitsy aza satria dia tena hoe bloke tanteraka misy ankonana sy fianakaviana anankiray zay tratran'io problème io tsy nety vita le trano nefa izy mivady le ranga mpiasan'ny ambady visaka UMM le ao Fort Dauphin zany hoe olona manana ny toerana izy ao amin'ny orinasa ao Fort Dauphin io fa tsy nety vita le trano fa nitsatoka teo le trano dia natsapa-tena mihitsy izy mivady fa tsy resaka volana famatsinana resaka mpiasa ny problème fa resaka fanahy ratsy nasana devoly io fiainanao bloqué io fiainanao tsy mandeha amin'ny laoniny io zavatra mitsatoka ataonao io tsy resaka problème matériel io na resaka olona natsangan'olona fanahy ratsy io asana devoly io ary zany tsy maintsy ilana délivrance dia ny fampiresaka nanantona moa zany izy mivady dia ny fampiresaka dia hoe raha mety pasteur mba somary anaovana asa délivrance kely lay toerana nananganany trano fa ohatroatra zao ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia tsy mihetsika eo ntsony le trano ary ny tena problème dia ity izay mpiasa rehetra mikitika an'io trano io dia marary izay olona mikitikitika an'io trano io rehetra mikasikasika an'io trano io dia marary hitanao amin'izany fa tonga dia zavatra vakina fotsiny inge zany fanahy ratsy zany asana devoly zany ndranaitsika alaim-panahy iteny manao olana tahaka ny olana rehetrarehetra io hoe problème tahaka ny problème rehetrarehetra io tsy maninona mihitsy raha izay ny fahamarinana fa raha asana devolona fanahy ratsy na fanahana fahafatesana io mitsofoka manafika an'le olona io dia miteny aminao milaza aminao fa tsy maintsy mandalo délivrance zany olo zany vo ahita mangirana eo amin'ny fiainana vo atsangan-javatra eo amin'ny fiainana vo ahita fandresena eo amin'ny fiainana dia ina tokoa izy ianao fa rehefa tonga teo amin'le tanàna ty pasteur le trano natsangana amin'ny vato izy lay ranga
de io zao izy mitsatoka eto amin'ny étage faharoa le trano de eo zao tsika nitafely eo vo nanomboka niditra an'le tanàna fotsiny de eniko any anaty ko any misy devoly ty tanàny ty misy fanaratsy ty tanàny ty io ohatra nyren'le hoe mitsofoka ao anatina toerana misy fanatrehan'Andriamanitra ianao misy climatiseur le trano na misy ventilateur tonga de ianao hoe misy rivotra mangatsitsiky zany fa eo am'le tanàna ndray vo miditra an'le vavahady fotsiny ianao tonga de ianao hoe misy zavatra fafy ty tanàny ty de tonga tao am'le tanàna de niditra tao am'lay trano zay natsangana izy mivady nandeha ny délivrance teo ampovoan'le trano mihitsy moa no nanaovana ny fandroana devoly ka pasteur roa mirahalahy zay niaraka tao de le pasteur anankiray ao aorinako ao de za eo anoloana ivavakytsika ao amantsain'ry zareo le tompotrano sy le pasteur zany vo nanomboka nandroaka devoly ka le pasteur atao aorinako mbola tsy nikipy zany fa mbola niandriandro hoe mbola mijery ny manodidina de za mivavaka mandroaka devoly ilay pasteur araka ny fitantarana tao anatin'ny fiarakodia izy vo nitantarana moka ny secret mahita devoly be dehibe mifamezivezy ao anatin'le trano izy amin'io tsy manofy tsy mantoro tsy rendremana fa maso mahiratra zao ny tonga de mahita fanaratsy devoly be dehibe mivezivezy ao anatin'le trano de rehefa mivavaka ianao pasteur ozy izy de nandeha nivoaka tany amin'ny varavarana tany amin'ny varavarakely reo devoly reo izy izy nanomboka nitsoka tsikelikely hitako mihitsy ozy izy de ozy amantsaina izy mivady hitanareo ireny fanaratsy ireny na ireny devoly ireny no nanakana nareo mivady tsy havita nyty trano ty ka na manam-bola be ohatra ninona ary nareo mivady any amin'ny banky karamanareo tsy vitanareo zany io trano io raha tsy niala le fanaratsy ina tokoa izy ianao rehefa niala le devoly niaraka tam'izay niroborobo le asa nandeha le asa ary efa ano any amin'ny fanamperana ny asa am'izao fotoana zao ny resaka finition an'lay trano am'izao tsika miteny zao nefa tao anatin'ny fotoana ela no nitsatoka le asa nitsatoka le asa zany ny asa an'ireo devoly sy reo fanaratsy reo fanana fahafatesana mitondra fandravana mitondra blocage mitondra sakatsakana mandrirarira ny anjara tokony ianao misy zavatra efa anjara tokony anao zao efa hitanao mihitsy hoe efa na ianao ary efa mijoro vavolombelona na ianao efa mitantara ny fianakavianao na ianao efa miresaka manolona hoe zay avo anambady am'izay zay avo atsangana tokantrano am'izay zay avo azo asa tsara zay avo ohatran'izao tampoka eo amin'ny fotoana farany maneno ny telefona anao gaga ianao fa vao ratsy indray ny ianao avy eo hoe tsy raikitra ndray hony e tsy lamima ndray hony misy zavatra tokony hopotena ao anatin'izany misy zavatra tokony horavana ao anatin'izany jerenareo tsara nge misy ten'Andriamanitra anankiray fa haitsika tsenjery ao mijaona toko 70 mpangalatra tsy avy ratsy angalatra sy amona ao randrigana fa zao avy mba nanana ny fiainana sady anana ny be dehibe zany hoe mission en devoly zany de angalatra ny fiadananao hitondra fahafatesana sy fandringanana zany nitsony hoe fanana fahafatesana misy mpifakaty misy mpivady ny lamima tsara tao anatina taona maro ny lamima tsara ny tokantrano ny fakaty za moa de nahita mpivady mihitsy ozy hoe tena mifakaty zany raha mpivady tena mifakaty rehefa mifanena de malala chérie je t'aime I love you bébé sy ny sisa fampitantana ny bakely moa zany tsy tenena ntsony ny bisou fa atsy orina de mahita ianao fa tsotro zay tsony le fiarana izy mivady marina ekeko hoe mandroso ny taona de tonga ihany ko ny zanaka de mitombo ny adidy sy ny andraikitra fa misy olona ngery avana teneny koa anao fa manambady 20 taona 30 taona misy ny olana kely majinijinika fa hitanao mbola mamy ny fiarana mbola milamina tsara ny fankatiavana fa misy olona tonga de hitanao hoe mialatsiny am'ty fiteniko ty fa tonga de ataoko direct be izy ohatrany lasa mivadika mpianada izy mivady vo mifampiresaka de mifandramatra vo mifampijery ny maso de hoe inona njerijery anao zao ka vo nahitana inona njerijery anao vandravandra mampitahotra nefa taloha tsy ohatran'izany mihitsy lay fiarana atao anatin'ny tokantrano misy zavatra maty ange zany taloha ianao rehefa manao zavatra anankiray manao fandrarana mitady vola zay zavatra ataonao mety daholo zay zavatra ataonao mety daholo zay zavatra ataonao misosa misy ihany ny olana kely majinijinika fa amin'ny kapeny mety daholo ny zavatra ataonao manao an'ry ianao de mety manao an'ry ianao de mety fa am'izao tsika miteny zao manarana manao zavatra 7 enina 10 efatra ianao fa miara-mikatso daholo tsy le ianao taloha io
misy zavatra tsy normal lao. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra amono ary andringana. Misy fanazy mitondra blocage, mitondra sakana, mitondra fampahoriana maro isan-karazany, manafika tokatran'ny olona. Ary mety ianao manaraka an'ity fandarana ity mihitsy nitratran'izany amin'izao fotsika miteny izao. Ianao hoe tena misy rivotra hafahafa mihitsy ao tokatranao ao. Misy rivotra hafahafa mihitsy any amin'ny toeram-piasanao any. Misy rivotra hafahafa mihitsy eo amin'ny fiainanao amin'izao tsika miresaka izao. Dia izany miantso anao amin'ity sabotsy 25 mars ity. Mila mandalo délivrance ianao. Mila manatrika an'ity fotoana ity ianao. Na eto Mangarano faharoa ao ambadiky Damascos, na eto amin'ilay Paradise Ankiriry, trano fivavahana vaon'oloko fa Paradise teo aloha, zay toerana mety aminao amin'ireo. Fa io tsy mitsahatra zany io fandringanana mahazo anao io. Misy amintsika ndray tena efa miezaka mitandrina, miezaka mitandrina mafy mihitsy ianao mba tsy harary. Atao daholo zay tenen'ny dokotera rehetrarehetra hoe aza mihinana an'ity, aza mihinana an'ire, aza mihinana an'ire, vao mahay ianao marary. Ary ianao tsy hitany hoe marary tsotra fotsiny fa manofy olona maty ianao amin'ny alina. Midobodoboka ny fonao, manao palpitation, matahotra, misy orooro lalina ny anatinao, matahotra ho faty ianao. Vao misy zavatra midona kely any amin'ny plafond dia fa Andriamanitra inona re zany e. Vao misy zavatra mitraka kely dia misefisefy ianao dia miepinepina amin'ny fonao. Tandremo tsara fa zava-dozy zany e. Zava-dozy zany. Zany nahazo ny Saoly mpanjaka zany. Zany zavatra nitranga tamin'ny Saoly mpanjaka zany. Satria notafian'le fanahiny fahafatesana. Misy fanaratsy miditra ankeriny, misy fanaratsy miazona sy mampahory. Mila piteny zany, mila ravany zany. Aza mbola miala aloha fa anaraka fijoroana vaovolombelona tsika amin'ity androany ity dia rehefa avy eo ho faranantsika izao fandarana mahafinaritra androany izao. Mino fa nientanentana tsara ianao, nahazo hery tsara ianao tao anatin'izay fandarana izay somary laroantsika kely témoignage aloha le izy dia miverina ny tenako rehefa avy eo. Tao ary. Taloha dia tena narary fo be mihitsy ny tena narary fo. Ary raha misy zavatra amin'izay zany amin'ny fianakaviana tsy mba hampilazan'ilay fianakaviana fa tonga dia atao manatrika eo fotsiny fa na dia ataoko hoe zavatra midoboka any ambony tafo ary dia tonga dia taitra amin'iny dia tsy matsary tena. Dia raha vao metsika zany le foko dia mivotovoto be daholo rehefa vatako ireo. Tsy matsary nefa tena mivoto hatrany atapindoka hatrany am-paladia. Dia makany any dokotera dia leo zany le dokotera andehanako tsy hitako tsony izy izay zavatra menanao mena calmant, mena calcium, mena le fanafody amin'ny boaty be reny. Ao anatin'ny ray volana zany indroa amin'ny marary. Dia rehefa marary dia malemy tsy afaka mitsangana eo am-pandriana fa mivoto. Dia na zanako ary zany kivy raha vao metsika le foko zany valy mainty be tena mahakivy ny olona. Dia indray andro zay ary zay nandeha tany amin'ny dokotera dia mandeha dia izy mantsy le zanako hoe andao iody fa tsy mitepitsony ny foko. Dia taitra be daholo zareo tsy mitepa ahoana ny fo mamy andao hiverina fa tsy mitepitsony ny foko. Nareo izy niteniko tsy mitepa dia tena tsapainy ny foko tsy mitepa nefa ny fofonaiko mandeha be. Dia hiverina avy eo izy andao hiverina fa zaho andeha anaraka le fandaharana amin'ny tele io fa efa manomboka zao le fandaharana fa raha ohatra ho akasitranin' Jesosy dia andeha hivavaka ho aza. Dia lasa tsy nentina andeha nakany amin'ny dokotera tsony zany fa lasa miverina namonjy an'le fitoam-pivavahana amin'ny tele. Dia za zany efa nanana etaeta foana hivavaka taty fa ohatriny hoe tsy haiko fa misy zavatra manakana anahy foana tamin'ny volana ota amin'le tany an-Coliseum zany ny afaka nandeha. Dia rehefa tonga tao an-tsana zany dia nanaraka an'le fandaharana dia nitomany ato izy Jesosy za fatatrony etaetako fa hanaraka anao nefa sy trano amin'izao aretsiko izao aty sanatsy hitady famantarana fa efa hitanao izao fijaliana mahazao fa raha sitrany eto dia andeha hanaraka anao dia natory tamin'ny alina za moa tsy matory mihitsy zany fa sepitra ohatriny hoe misy zavatra miakatra makaty manetsina ny lalan-drivotra dia mipetraka foana dia vahana ny trano. Dia tamin'ny alina nitenenako an'iny Jesosy sy trano dia natory. Dia maraina ny andro zany tsy haiko andro alakamisy inona dia maheno an'le fandarana amin'ny tele misy fivoriana vavaka be any Coliseum zao andeha ao mantsy le vadiko dia le vadiko zany efa tezitra ny anao andeha foana nefa ny anao tsy andeha kory mantsy anahy tena tapa-kevitra ho any andeha tena andeha anao izy eno dia lasa dia tonga teny Coliseum dia rehefa tonga tena zany tena vavaka amin'ny foko dia nitomany tena nitomany. Tena raha sitrana Jesosy ho afa ianao no mpitandrina vosony fo dia hanompo anao hatramin'ny farafofonaiko tsy vadika aminao tsony. Tapitra ny teniko dia nitsipaka be rehefa tapitra le nanomboka ananao délivrance zany pasteur dia nitsipaka be dia tsy tsaroko tsony fa za efa niakatra teo ambony pilipitra zany zay vao natsaroko dia nanomboka hatramin'izao nakaty
dia tsy naninna tsony fa sitrana roa taona tsy nihinana enomby a tena tsy nikitsina lalan'izany tsirona enomby zany a nandritra ny roa taona mihinana enomby nefa dia tsara ve zany enomby zany tena tsy nihinana zany a fa vao mihinana dia mandoa vao mihinana dia mandoa dia fanina fa nanomboka hatramin'ny vavahako tato na andro na alina tena nanjamako hoe jesosy hoaniko ny enomby misy an'izany tena nataoko fanahiniana na andro enomby atsasana dia nohaniko rery fa voninahitra ho an' jesosy fa tsy maninona tsony a sitrana salama ny foko dia ohatra ny fona ao alleloia sy tiaka mafa jesosy zany afirina anao narary manomboka raha vao hoe misy zavatra manaitra anazy zany ele firy taona teo eo zany ianao narary teo any nanomboka tany amin'ny antsony nafaty an'le zoko zandrinay lahy zay zany tany amin'ny 2007 iny na 2008 ny tena tsaroko tena naparary ana dia maty indray zo zandrinay lahy io a io nanomboka ny andohaniny tena aretiko maty indray zokonay vavy satria zay a roa vavy fotsiny zay mipreta-po dia matampoka zany le zokoko vavy io dia nanomboka tamin'iny tena za zany tamin'io efa nisy andro tsy nahatserovako saina tao an-tranonay nafaty an'y zokonay io a satria mipanampy ana zay roa vavy rery mipreta-po fa manana zoko lahy zandry lahy zay fa zay roa vavy rery zany ny vavy dia no maty zokonay vavy io efa nisy andro ray volana tsy nahatserovako nininona tao anatin'ny tokantrano fa mivoaka dia miditra dia mivoaka dia miditra fa tsy matsiary niny dia taiza sy taizavy ianao nefa nitsabo tena tena efa nitady efa nandeha tany amin'ny dokotera efa nandeha nitarafina ny foko dia rehefa nitarafina dia hoe misy mivoto ny fonao dia rehefa hoe mivoto ny foko zany dia ozy sy efa ho faty azany e zay efa zay zany fa iza tsoa momba hiantrana eto dia raha vao misy mampalahelo anany ena dia zaho amony tena ranga fa iza ny antranako ny foko ary zany efa mivoto ao ana tsara osy izy le dokotera nitsabo anao iny efa tsy mitsytanay tsony zay fanafody mena anao dokotera ao amin'ny 67 zay ny tena dokotera nitsabo ana dia tsy risako ny tonga any a dia tsy hitako tsony akizy atao andrio izy a fa zao ozy izy ny teneniko andria zay mahafaly andria atao ozy izy zay sisa dia calcium reny menana dia vitamina dia le fanafody amin'ny boritra be le amin'ny tavoangy reny misy anakenina enina boritra amin'ireny 3 boritra amin'ireny no hoaniko satria hoan'ny isaky ny 7 andro isaky ny 10 andro reny folony ao anatin'le boaty dia hoan'ny isaky ny 10 andro dia ahoana ny fomba nahitanao an'ity trano-pivavahana ty ahoana tsara izy teo nahitako an'ity zany amin'ny télé raha inareo tsy hiona zany hoe za efa nivavaka heritaona tamin'ny télé tamin'io télé io nivavaka tamin'io sana ina ny fandarana tena manakafizinao tao amin'ny télé ny toriteny zany no tena kafisiko dia raha vao tonga le vadiko dia ohatrany hoe matahotra anazy a dia tsy sa manaraka an'le télé fa raha vao izy a dia manaraka ny toriteny io a dia raha vao misy zavatra metsaka amin'ny fiainako dia mitoma dia mba mijery fijoroana vavolombelona amin'ny télé ihany koa vinao tena mijery a nisy raha matoa zay tamin'ny vavolombelo hoe narary fo be efa teny any dokotera koa izy zany hoe hoany zay hanina tianao dia ataovy zay mahafaly anao a nakaty izy nety ny nama ny mpiara-miasa aminy zany mitondra anazy nakaty dia zay ny tena hitako nanapa-kevitra ana hoe jesosy raha hainao nanala-ny fanasitranana ny ramatoa io dia ohatran'io ny aretiko dia fantatro fa hainao koa ny anasitrana dia zay ny tena natapa-kevitra ana hoe hivavaka dia mandeha dia tonga le asabotsy tsy mandeha indray dia tezitra zany ny vadiko ny tena fantako fa tezitra satria hoe ianao manany any an'Andriamanitra ianao maninanina an'Andriamanitra dosa hoe tsy fantatrao fa raha vao voengako ato anatin'ity tsany ty ty tongotro ty dia nafahafatesana mitsitsaritra sakana nahaka any atramim-piangonana tena voengako ny tongotro tany colisium ny deran'Andriamanitra misaotra jesosy a fa mivahanao fa dia manao any ianao zao zao tena sitrana tena sitrana tsy midobodoboka zany ny foko na inona misy eo na inona reko na inona fantatrao tsy misy an'izany tsony ny foko ina ny fiatraikany eo aretin'io tamin'ny fiainanareo mianakavy na raboly na fifandraisanao anatin'ny trano ao tena misy fiatraika amin'ny lalina tena iza marary fona zay ny teneniko anareo fa na dia ataoko hoe hivadiko mijery ana ohatr'izao io ary a dia fa ohatrany hoe misy zavatra mampatezitra ana hoe ina ivandravandranana tonga dia zany teneniko anazy ny zanako miteny ana dia ohatrany hoe vao misy zavatra kely teny hafahafa fotsiny zany a dia efa manomboka metezitra be mifoko dia iny dia efa aretiko ny vola moa dia tsy tenenina tsony fa raha 3 alina zany tsy ampy anahany aban'ny dokotera satria mividin'le calcium be akirainy a tamin'izany 9 sy 1 alina le boaty be carré be iny tsy fantako tsony izy zao na amin'ny na ohatsinona fa nanomboka hatramin'izao aloha za tsy nihinana an'izany tsony e dia efa nihinana an'lefa nandeha pile efa nihinana an'le fanafody isanandro fa soa ihany fa herinandro nanako an'le izy dia nariko tato an-trano vaovao tatatry ny trano ambany tatsy ny nanariko anazy miaraka amin'ny paraky ay misy vadiny izy tao ahoana tsara ny nanasitrana ny tompo anao
na nandeha nakatia zany nakany an-kôlizeum mahakony tany tena nanasitranan Jesosy anahy tamin'ny areti-poko dia tany koa nanafahana ana tamin'ny paraky nandritran'ny ngamba teo amin'ny 19 taona nanomboka ninana paraky dia tamin'izay avo tena tonga dia niara afaka zany ny aretina sy ny paraky tena tonga dia afaka ny aretina afaka paraky tsy ninana na dia ataoko hoe na fofony ary tsy titsony fa amin'izao tsisy ninina tahora fianakaviako sy ny zanako sy mivadiko tsony fa raha vao ndray andro ary amin'janona tsy mivavaka dia ndana mivavaka fa zy amin'janonjanona zany nataony zareo anahy dia manao na fiainana mety sa tsy mety ny fiainanay zao dia milamina tsara sady mety tsara mihitsy miaraka amin'ny Jesosy asivitiaka maman'i Jesosy zany resaka fo ohatr'izay ihany koa le ana resaka aretim-po ohatr'izay zany le ana ahoana fiseho le aretim-ponao ny fisehoan'ny aretim-po zany vao teny amin'ny hôpitaly vao teraka tery amin'ny maternité tery zany dia efa misy an'izay resaka crise cardiaque zay zany tao anatin'ny foko tao dia nanahirana ny dokotera ihany nieritreritra an'le izy le izy zany ozina taminay le izy satria zay zany nahatongana hoe nalana hoe ozina be da be zao le zanaka nabavika efa tapitra matiny aretim-po daholy dia za moa zany efa tonga saina na tsiaro teny dia nanaraka toriteny anisy pastera ny eglizy vaon'ny oloko zay somary any ambanivohitra any le izy any amin'ny faritra pefy any antoriteny izy dia za zany tsy dia nieritreritra satria za tsy mbola mpivavaka tsy nieritreritra hoe mety ho sitrana fa ninninona ozy izy anatonanao an' Jesosy Kristy dia manatona ety dia nanatona dia taraina tamin'ny any aloha zany hoe tsy nino aloha tonga dia lazaiko hoe tsy nino hoe ho sitrana le izy fa ahoana fitrangany le aretina aminao ahoana fitrangany ny fitrangany le aretina zany misy rivotra ao amin'ny ambavafo dia izy io zany tonga dia ohatrany hoe miteraka ohatrany hoe karazana fiavina vonana entsana be mihitsy le izy zany hoe za zany tsy azo ny olona narabaina zany ny andalana teny dia ao zay efa misy taona zany rehefa mijanona io zany rehefa mafana ny andro dia mafana miaraka amin'io koa le tempo dia lasa miova mio daholo ny eraka iray manontolo dia tsy zay zany ny fitrangale izy ary misy fotoana ary tena hoe mitsipaka mihitsy zany raha ohatra hoe misy fahatairana tampoka dia tonga dia tsy mahatsiaro tena mihitsy io tsy mifidy terany naizanaiza mihitsy tsy mifidy fa nataontsika hoe tsy anarabe esy zany ohatra hoe miakatra tampoka le hafanana ka ohatra hoe misy fahatairana dia tonga dia tsy mahatsiaro tena dia rehefa tonga eny amin'ny hôpitaly fotsiny dia efa fantatra ny dokotera hoe le resaka crise cardiaque le izy dia ina sinavo ny fitsaboana efa nataonareo tamin'izao ny fitsaboana zany amin'le hoe maharetina mbola tany amboaka azy dia tsy hitany dokotera mihitsy misy karazana pilina vidiana zay foana pilina fotsifotsy kely zay le izy zay foana zany no asiana ny hohanina dia misy resaka fanafody-taova zay foana fa tsy hitako hoe inona ny efian'le izy dia misotro rano mangatsika rozy izy zany mivatsivatsy rano foana mety gaga nareo fa za tsy mitondra zany rano zany tsony zao makaty am-piangonana aty fa mitondra rano foana zany tsy maintsy sotroana reo vao ohatra hoe miakatra eo amin'ny amin'ny folo eo dia misotro rano zay zany trety tsy maintsy mivimbona rano foana zany tsy maintsy mivimbona isan'andro na iza dia tsy maintsy hoe atram'izay natsarovanao saina o natsiaro saina nandeha tongotra mihitsy zany rehefa tsy nitrotrona tsony zany dia efa nasiana mitondra gourda kely mianatra sisisy dia rano mangatsika fa tsy hoe dite ohatra ny eny ankizy ny fa rano mangatsika dia na ny mpampianatra anay rehefa mahafantatra le izy dia reo vao hoe fokofoko be ohatr'izay zany dia tonga dia fahanany an'le rano mangatsika ingana satria vovena amin'le rano ingana tonga dia le rano mangatsika ingana aloha no mena ho sotroana tahak'izay zany no fisehoan'ny aretina nandritra ny tany amin'ny 20 taona lasa teo satria voangana ny sitrana alleloia dia ahoana raha ny fomba nanasitrana ny tompo anao nanasitranana anazy zany zaho le teniko anareo hoe tsy niny mihitsy hoe ho sitrana zany aretim-po zany ve mbola ho sitrana fa rehefa nitoriteny le mpitoroteny zany dia niteneno izy izay tianao hatongavana aminao fa ho tonga aminao zay irinao marary fo ary zaho pastera fa za manana fanantenana fa ho sitrana nda hanary moto ozy fa sitrana ianao dia rehefa tonga izy zany maraina ny andro vao maraina be mihitsy izy dia tena tonga tokoa dia nampandrosoana tao an-trano
ianao izy aza mamaly tsony a dia aza miteny fa atao zay siko ampanaovina anao dia manany ianao finoana dia afatoy masonao dia akipio masonao dia nakipoko masoko dia atsangano ny tananao akiroa dia zao ihany izy averimberinao ary tena loary ao am-ponao mihitsy hoe mamindrafo anko izy izy na mbola tsy mpivavaka ohatr' zany ary ianao ataovy amin'ny fo fa tena niantso a zany mamindrafo anko tompo tonga dia nitsipaka tsy fatako tsony ataiza nitsipaka zany tena hoe tena loarina tanteraka mihitsy ao am-po dia rehefa ela teo amin'ny tamin'ny enina teo zay avo niratra ohatr' zao pastera efa tsy teo tso fa le ray amandreko sisany teo dia nanarina mamanay zany efa mane maty azy zany satria zay efa tsy natsiary tena tsony dia nareniny amin'izay a dia tsapaiko ohatr' zao dry inona ary ny zavatra nitranga teto dia nitantarainy amin'izay zao ny zavatra nitranga teto a nitantarainy amin'izay dia nanomboka teo amin'izay dia ohatra nandrezatra be a nandrezatra be foana nandrezatra foana zany voaka rivotra be zay am'izay tao anaty vavako tao dia manao anao zao mpirofo zany a tsika moa tsy hoe mitady famantarana hoe fa mpirofo rehefa afaka miaraba olona tsara zany a afaka mimeny olona tsara afaka mijery olona tsara fa tao alohan'izay vaintohitanaka an'izay a ohatra ny hoe fady ana zany zavatra zany hoe jery olona ohatr' zao manatrika zao na hoe resaka amina olona ohatr' zao tsy zavatra teleretina zany tsy tonga aminao hoe mitsipatsipaka tapoka eny an-dalana entsony ianao tsy ohatran'le fitranga taloha tsony tsisy azay tsony tsisy tsony tapitra tanteraka le aretina valina tanteraka ampetsy dia zary nanao voady tamin'izay rehefa vita amin'ny fifadikany nanao tao an-trano dia tapitra treo a isorana an'Andriamanitra fa izy nitaridalana anahy asivoteka mafan Jesosy zany ya isorantsika ny teknisianna isorantsika ihany koa ianao zay mbola miantsona matoky eto amin'ny fandarantsika amin'ny ity androany ity a azadino ny fotoana lehibe izay miandry antsika amin'ity sabotsy 25 marsa ity fa 5 ny volana martsa amin'ny 6 ora maraina tsy diso amin'ity sabotsy ty o a amin'ny 6 maraina tsy diso na eto amin'ny fohy be mangarano faharoa eo akaikin'ny Damascos no mitsofoka na eto amin'ilay Paradise Nkiriry aza matahotra ianao fa na eto amin'ny Paradise Nkiriry na eto mangarano faharoa dia misy an'ilay groupe takay misy mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny arabe a zay mampandroso anao na mety sahirana kely anao mitady an'ilay toerana dia aza matahotra mihitsy fa isy groupe takay zany a eo amin'ny arabe hanoranao hoe antony misy an'ilay toerana lehibe de lehibe hanatanterantsika nyty hetsika ara-pivavahana angezabe ty a amin'ity sabotsy fa 20 ny volana martsa ity amin'ny 6 ora maraina tsy diso andravatsika ny herin'ny devoly ny herin'ny satana io ianao matsapa tena fa voahilikilika io voatositosika lavo zao ianao olona manan-javatra ianao olona mahay zavatra ianao olona manana taleta ianao manana famezam-pasoavana fa ianao any anatinao any mihitsy manao hoe rehefa mifandray aman'olona ianao dia ohatran'ny atositosiko ny olona zany ianao ohatran'ny tsy asiany olona hajany zany ianao ohatran'ny misy fankalana be mahazo anao tena miteny aminao tsotra fa asana devoly zany ry havana asana devoly herimaizina zany fa naratsy zany efa nahita fianakaviana ray manontolo atratrana zany fa misaotra an'Andriamanitra moa fa tamin'ny herinandro lasa iny dia nitsova volombelona le anankiray tamin' zareo misy mpiravavy maromaro zareo dia na izy na ny zanany na ny zavikeliny dia tratran'io problème io dia efatra miravavy izy no tonga teo anatreko tamin'izany fotoana zany hoe zay pasteur izy matsapa zavatra ohatran' zao a blocage be a fanakana ny zavatra ataonay a dia zay koa izy a voafitaka foana rehefa manao zavatra fitahan'ny olona foana rehefa manomboka mananki-po dia manomboka matoky iny dia eo mivadika le olona ary tsy vitan'izany ozy izy fa izay mianakavy na izay mpiravavy reto na ny zanakay a dia voahilikilika be mihitsy na any am-pianarana na any amin'ny fiarahamonina naiza ka zay ozy izy tonga eto zay ozy izy manana ny fiangonana ivavahana fa tena mahatsapy zay ozy izy fa tena mila fanafana mila délivrance satria herinay hoe tena herina devoly ozona mihitsy fanana ozona mihitsy
mazo anay am'ty resaka fanilikirina ity de ny tantara moa izany amin'ny fiainan'ny reo ray aman-dreny sy reo razambeny teo aloha nalefa ny délivrance nalefa ny vavaka hoy zay mantseny izy efatra am'ravavy amin'ny alalan'ny fahatongavana reo eto no hitahina ny fianakaviana ray amanontolo tamin'ny herinandro ambony tonga teto lay anabavy anankiray tamin'izy efabavy reo nijoro vavolombelona ny amin'ny fiovana matalanjony tombadika lay vavaka délivrance ka am'ty sabotsy ity mety tsy voalazako teto ny zavatra mahazo anao mety tsy manana olana koa ary ianao fa ny ara-pananao ny reradreraka somary ny latsaka ny ara-pananao somary ny ena ny fonoanao somary ny ena ny azakazaka nataonao tamin'ny fanomponan'ny tompo de miantso anao am'ty sabotsy ity mila mahita ny voninahitr'andriamanitra ianao mila miona amin'andriamanitra ianao mba hatonga anao ho velona ka hitsangana indray ny ara-pananao zao ny fananganana ny maty sy ny fiainana izay minoana dia maty azy de ho velona indray indrindrandrindra ianao voafatotra olana arabola tena mihidy mikatso tena ao anatina engrenazy mihitsy ianao am'izao fotoana zao matahotra mihitsy ianao so higadra matahotra mihitsy ianao hoe hoaizany tany aleanao tsy te hivoaka ny trano ianao marary io marary korotana tokantrano zay zavatra ataonao rehetrarehetra tsisy mandeha am'lony délivrance roatsika ny fanahy ny fahafatesana reo fanampandrava fanahy mampitotongana fanahy manakorotana ny tokantranonao io fanahy ny fahafatesana mitady amonao io mitady amonanao io ianao meosa andro manalina ianao mereraka andro manalina efa manomboka misy fofona mivoaka mihitsy any anatinao any satria ela loatra ianao narary miantso anao manaova dingana aza mijeriniza aza mieno resak'olona inkio na mieno vavan'olona fa ndao hitady an'andriamanitra am'ty sabotsy ity ao anatin'izao fotoana lehibe fotoana ny fanafahana délivrance lehibe andravana amotehana ny fanahany fahafatesana eto amin'ny paradise ankiriry sy eto mangarano faharoa no hanatanterantsika n'ity fotoana lehibe tya am'ty sabotsy fa 5 ny volana martsa itya amin'ny 7 ora maraina tsy diso raha eto manodididina na ankiriry no mety manavanana anao na malaky ho hitanao na malaky tonga satria mety akaiky anao de eto am'le hoe paradise ankiriry raha tia fariparitra mangarano ray ianao de ao am'lay trano fivavahana vahoan'oloko mangarano faharoa fohy be miditra eo amin'ny Damascos ianao no miditra ny tena marina moa zany eo amin'ny arabe na eto Kiriry na eto mangarano faharoa de misy an'lay mpanompon'Andriamanitra groupe takay mampiditra atsika ao anatin'izany fotoana lehibe zany aza tara manana etaeta manana fahaterena tsy maintsy mbola mitsangana ny fiainanao tsy mahazo resy zany tsika miarena mitraka matanjah fotoananao zao anjaranao zao fa mila miona amin'ny tompo ianao ao anatin'ity fotoana am'ty sabotsy ity tahin'Andriamanitra tompo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandefandefety izy mba asitra